Mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'ny fandraisana ny teny fampahirezana indray nyity anio ity. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray ao dia misaotra ny mandrakariva izahay satria ao anatin'ny fotoan-tsarotra no mbola isehoanao ka hitenenanao aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao mba hampahiranay tsy tonga anay ho kivy fa hita ny lalamarina izay soritanao, satria matoky sy mino izay fa fahafatesan'i Jesosy Kristy dia hery lehibe ho anay mba hatakaranay ny tombam-pidiny famonjena ary hafantaranay ny lalina izay soritanao mba tsy hahatonga anay ho voafitaka. Fanahinao masina no angatahanay mandrakariva, manazava ny fo mampanahanay mba tsy hetehatra amin'ny zavatra ho levina ity amin'ity izao tontolo izao ity, fa mba hanananay fiadanam-po tanteraka satria Andriamanitra tsy mba manary anay ianao fa mihevitra anay mandrakariva na dia mafy ary ny ady izay hatrehanay. Feno fifaliana ny mponomponao tsiraray avy izay mangetaheta ny famonjenao ary matoky sy mino fa hiasa mikery mandrakariva ianao, ndresy lahatra ny vahoakanao mba hahatsapa fa Andriamanitra fitiavana sy be famoram-po ianao dia mitenena indray Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonga ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Inona moa ny antony andiniantsika ny Baiboly, andraisantsika ny tenin'Andriamanitra mba hatakarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, satria matetika misy fahantsoan-kevitra betsaka ao anivon'ny kristianina manoloana ny atao hoe fivavahana na ny fanarahana n'Andriamanitra. Ny fivavahana ireo olona tsy fihetsika ivelany, tanterahana amin'ny andro anankiray izay natokana hivavahana. Ny fivavahana tsy vitan'ny resaka fotsiny fanaovana amin'Andriamanitra. Ny fivavahana tsy fiankofana sy fandolehana ara-paky teny fotsiny ihany dia mijanona hatreo, fa ny fivavahana dia fanomezam-boninahitra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainana isan'andro isan'andro, ary izay fiainana miaraka amin'Andriamanitra izay dia misy toromarika izay soritany mba harahantsika. Ka raha dika amin'ny teny tsotra ny fivavahana, ny fiankofana, ny resaka hifanaovana amin'Andriamanitra dia miseho amin'ny alalan'ny asa izay tanterahantsika andavanandro. Tsara ihany nefa no mamaritra ny zavatra nambarantsika tamin'ny farany, resakantsika ny amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo izay rehefa noalediana lalina dia fanovozan-kery mba hananana vatsy hoentina manatanteraka ny dia izay nyresahantsika hoe ny famonjena dia misy dingana maro isan-karazana izay tokony ho tanterahana, ary tsy vitany hoe mipetrapotsiny amin'izao ka hoe rehefa hivavaka dia mandoalika dia mivavaka amin'Andriamanitra dia izay natao hoe mivavaka, fa ny mivavaka mahay mihaino tsara n'Andriamanitra ary manaraka mibaiko izay soritany. Ary ny fandraisana fanasan'ny Tompo dia vatsy ozotsika mba azahoana hery hoentina manatanteraka ny dia nandalo tamin'ny Pentecoste isika. Ary misy zavatra hitovizany izay fanamasina izay noraisin'ny apôstôly izay araka ny tenin'i Jesosy izay fahitantsika tany amin'ny asan'ny apôstôly toko 1:9 hoe fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanamasina aminareo
ary ho vavolombeloko ianareo ao Jerosalema, ny Jodea, ny Samaria, ary hatrany amin'ny farany tany, ary miafina ao anatin'izay ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra. Noho izany ny fanamasina izay raisina ihany koa dia fanovozan-kery mba hijoroana vavolombelona. Ka ny fijoroana vavolombelona tsy fandolehana fotsiny, ny fijoroana vavolombelona tsy fiankovana ara-bakiteny fotsiny, ny fijoroana vavolombelona tsy fanomezam-boninahitra diso araka ny fieritreretan'ny olona hoe amin'ny alalan'ny fiderana, amin'ny alalan'ny hira. Fa ny fijoroana vavolombelona dia aseho amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ka ao anatin'izay fandraisana fanasan'ny tompo izay sy ny fandraisana fanasan'ny fanamasina, manovo hery ny olona mba ahafahany manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary izay ny atao hoe tena fivavahana, mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Matetika misy fahadzoan-kevitra ao anatrehan'ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra hoe minkova eo amin'izay nahariny tany sy ny lanitra. Marina fa tsy diso ny fandolehana, tsy diso ny fiangovana, tsy diso ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, izay matetika heverin'ny olona tanterahana amin'ny andro anankiray. Raha mivavaka isaky ny lahady ny olona dia izay no ataony hoe mivavaka sy manao ny sitrapon'Andriamanitra, na amin'ny antom-pivavahana hafa mivavaka amin'ny andro sabata. Dia izay no heveriny fa fivavahana eo anatrehan'Andriamanitra. Kanefa ireo zavatra ireo dia tanterahana amin'ny andro iray, ary rehefa mahatanteraka an'ireo izy dia heveriny fa manao ny sitrapon'Andriamanitra dia mijanona hatreo. Rehefa tonga ny andro manaraka dia ny sitrapony ihany no ataony. Ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe ny fivavahana tsy fihetsika ivelany, tsy fomba tanterahana amin'ny andro anankiray fotsiny, fa ao anatin'ny andro hivavahana sy natokana hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra iny dia mandray ny hafatra hoentina tanterahana indray mandritry ny herinandro araky ny baiko napetrak'Andriamanitra, izay tokony hitombo mandrakariva izay fahazavana ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika izay. Ka misy ny fahadzoan-kevitra ao anatrehan'ny olona hampahany famarinana ny nomena ny ankamaroan'ny mpivavaka, mandoalika, miresaka elabe amin'Andriamanitra, miankohaka, manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira. Tsy diso izany fa tsy ampy izany, fa ny miaraka amin'Andriamanitra mba handraisana hiry dia ny fankatoavana ny teniny, araka ny tenin'i Jesosy hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanamasina aminareo. Dia tahaka ny fandraisana fanasan'ny tompo ihany koa vatsy izay raisina mba hoentina manatanteraka ny dia lavitra, ary izay fanatanterahana ny dia araka ny sitrapon'Andriamanitra izay natao hoe fiangovana, izay natao hoe tena fivavahana, izay natao hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, satria mankatoa ny teniny. Raha mijeritsika ny andinin-tsoratra masina maromaro, raha mijery fotsiny tsika ny Jaona toko voalohany izay miafina ao anatin'izany ny fandraisana an'i Jesosy Kristy. Nazavaintsika teto hoe fandraisana fanasan'ny tompo nge dia mariky ny fandraisana an'i Jesosy Kristy, satria mihinana ny nofon'i Kristy sy misotro ny rahan'i Jesosy. Fa fomba hafa ara-panahy ny ilazan'i Jaona azy amin'ny Jaona toko voalohany ny andininy fa 12, fa zay rehetra nandray azy ozy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izay nandray an'i Jesosy zany dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary fantatritsika fa ny andiny voalohany, tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Jesosy tena Andriamanitra, kanefa araka ny Jaona toko voalohany io, Andriamanitra tsy hafa fa ny teny. Noho izany zany anisany mahazanak'Andriamanitra dia fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Ary izay ny zava-miafina ao anatin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, ka nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary fomba ahoana no hanam-porofona fa zanak'Andriamanitra
dia amin'ny alalany fankatoavana ny baiko sy ny didy sy ny lalàna zay apetrany, zay ny zanak'Andriamanitra. Ary raha tsy olona nandray an'i Jesosy, raha tsy olona nandray an'ny teny, raha tsy olona nandray ny fanahy masina, dia tsy zanak'Andriamanitra zany mihitsy. Fa raha nandray an'i Jesosy, nandray ny fanahy masina, dia manovo hery hoentina manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany no tokony hotsarovatsika mandrakariva eo amin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra, fa tsy sangisangy na fihetsika ivelany na fomba tanterahana amin'ny andro ray fotsiny fivavahana, fa tena fiainana andavanandro. Mandray ohatra koa tsika ny Mika 3:7, satria hanazavintsika an'le hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Inona io hery ambaran'ny Jaona io? Mika 3:7 ny andininy valo dia zao ny voasoratra ao: fa izao kosa ozy dia feno hery dia ny fanahin'i Jehova. Ny tapany voalohany iny mba mirariny sy ny faherezana, mba hanambara amin'ny Jakoba ny heriny sy amin'ny Israely ny fahotany. Mandray hery zany, nomena hery, nomena ny fanahy hery hoentina manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa io fanahy masina io tsy fanahy préare, fa fanahy ny fanetretena. Satria hitantsika tamin'ny Jaona 1:9 tsara ny iverenantsika amin'izany. Fa inona moa no asan'io fanahy masin'Andriamanitra io? Jaona 1:9 dia ny andininy fito sy katramin'ny 11. Fa izao ozy milaza ny marina aminareo tamin'ny fahaveloman'i Jesosy no resahany an'io tamin'ny mpianany, ary efa divadiva ny ampijaliana azy sy amonoana azy eo amin'ny hazo fijaliana. Fa izao milaza ny marina aminareo ozy, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha dia rahako aty aminareo izy. Io mpananatra io le fanahy masina, io mpananatra io le ambaran'ny Mika hoe hery. Ary io hery io le resahan'ny Jaona hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary ny marika mahazanak'Andriamanitra dia fandehanana araka ny sitrapony. Fa zao milaza ny marina aminareo izy, mahatsara aminareo ny fialako, fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha handeha dia rahako aty aminareo izy. Ary raha tonga izy dia apiaika an'izao tontolo izao ny fahotana sy ny famarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy, zay no mahatonga ny fanahy masina mampanetry tena, satria ny asany voalohany indrindra dia mampibaribary amin'ny olona ny fahotana. Ny famarinana satria mankany amin'ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, marika fa nandresy ny fahafatesany Jesosy dia niakatra ho any an-danitra ary naniraka ny fanahiny. Ny fitsarana satria ny andrina an'izao tontolo izao dia efa voatsara mba hahatonga atsika tsy atahotra sy angovotra manoloana ny ady zay atrehantsika, ary ny ady zay atrehantsika ny zava-dratsy miseho amin'ny fiainantsika dia asany devoly avokoa amelezan'ny olona mba tsy handraisany famonjena. Kanefa Jesosy ny teny hoe ty amin'ity zao tontolo zao ty no ahitanao fahoriana, nefa matokio izy za efa naresy izao tontolo izao mba hahatonga atsika zany tsy ho tivy amin'izay mpanaradian'i Jesosy, fa hahatonga atsika hatoky tanteraka fifaresin'i Jesosy ange zany. Ary ny fitaovana anankiray hoenty mandresy an'izao tontolo izao dia ny finoantsika, ny fandraisantsika an'i Jesosy hiasa ho anatintsika mba hoentintsika mandresy ny zavatsarotra rehetra. Ka ny fanahy zay mirotsaka hanovozan-kely mba hananana fanetretena fa tsy fireryhavana, satria betsaka ny ankamaroan'ny kristianina mieritreritra fa ao anatin'ny fanahy masina dia mirehireny amin'ny famasinana, mirehireny amin'ny famarinana. Kanefa ny fanahy zay omena manokatra ny saina mampanahy ahatsapan'ny olona ny otany, ahatonga azy ho tonga amin'ny fibebahana ary angataka ny raha an'i Kristy. Ary zay no ifandraisany amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo, satria ny fandraisana fanasan'ny tompo dia fandraisana famelan-keloka, fibabohana eo anatrehan'Andriamanitra. Satria
ny fahotana ozy satria tsy mino ahy izy tsy tao anatin'ny olona ny finoana ary ny finoana de midika fa fankatoavana ny tenin'andriamanitra ary zay mahatonga ny fanahy ny fanetretena mirotsaka ao anatin'ny olona mba hiala amin'ny zavatra tsy mety ataony ary andeha ampanetretena amin'ny fanarahana n'andriamanitra ka ny fivavahana ny fivavahana de tsy fomba ivelany fotsiny fa aseho amin'ny alalany fankatoavana ny tenin'andriamanitra raha mijerytsika ny jaona voalohany satria kristianina ny fampiresahantsika jaona voalohany toko 2 de ny 9 ary io no anisan'ny teny mamaritra ny atao hoe kristianina jaona voalohany toko 2 ny 9 zay milaza fa mitoetra ho aminy izy de tsy maintsy mandeha toy izay na andehanany ko zay ny famaritana ny atao hoe kristianina zay ny tena mpivavaka marina tsy hoe tsy diso akory ny miresaka amin'andriamanitra ary fantatsika fa nyresaka ifanaovana amin'andriamanitra de mitenitsika de mihaino andriamanitra mamaly andriamanitra manambara ny sitrapony de mihainotsika de arahantsika fankatoavana zay fa raha mijanona fotsiny hoe mivavaka de tapitry ny amenina de zay no atao hoe mivavaka de tsy ampy zay ary zay ny fahatsoa-kevitra ny akamaroany kristianina ary ny kristianina mahatonga vavaka izy de ho an'ny sitrapony nofony matetika zay hoanina zay hotafiana zay hosotrony mitady fahasoavana sy fitahiana avy amin'andriamanitra fa le zavatra takian'andriamanitra ho tanterahany tsy ataony akory tsy atao hoe kristianina ny olona takan'izany fa ny kristianina de araka io voalaza ny jaona io hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy izy tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany ko mandeha zany de tsy maintsy mijery an' Jesosy nanahoana ny fiainan'i Jesosy ety am'ty zao tontolo zao ty ary zay le mariky ny fandraisana an' Jesosy ny fiainan'i Jesosy no fiainan'le olona nana fiainam-pivavahana mitokany Jesosy fa tsy mijanona treo fa nanao sitrapony rainy izy de nanatanteraka ny asa mba handraisan'ny olona ny famonjena araky ny tenin'ny mika hoe rehefa nirotsaka ny fanahy masina fa izao kosa de feno hery de ny fanahin'i Jehova mba mirariny sy ny faherezana ozy mba hanambara amin'ny Jakoba ny hiliny sy amin'ny Israely ny fahotany le hery anana ary io le hery raisina amin'ny alalany fandraisana fanahy masina araka ny tenin'i Jesosy hoe voavolombeloko ianareo fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho voavolombeloko ianareo ao Jerosalema ny Jodia sy Samaria ary hatrana parany tany zay ny mahatonga hoe fiainana izy io mampiseho ny fiainan'i Jesosy andavanandro fa tsy amin'ny andro tokany fotsiny ka tsy fitediavam-pitahiana sy fahasoavana fotsiny fa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny hiraka hampanaovina de ozy ny lazainy hoe mba hanambara amin'ny Jakoba ny heliny vokatry le asan'ny fanahy mahatonga an'izay ary raha vao miresaka ny Jakoba de izy no Israely ary raha vao miresaka ny Israely de zay le olona niovafo le fitolomana amin'Andriamanitra ary Jakoba rehefa nitolona tamin'Andriamanitra de nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ka zay le Israely zay tsy resaka foko fotsiny fa nanomboka tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ny atao hoe Israely de ny mpanaradia an'Andriamanitra ny mpanaradia ny Kristy ny Israely ara-panahy ny kristianina mihitsy inona ny zavatra atao voalohany manambara amin'ny heriny ary tsy haikeloka mihitsy raha tsy ho le fanahy masin'Andriamanitra fa rehefa tena mahatsapa ny baribary ny fahadsoana de tonga ny fanetretena mandray fanapahan-kevitra hiala amin'ny faratsiana ary vonona anatanteraka ny baiko n'Andriamanitra ary ny olona manana ny fanahy masina de olona mandeha amin'ny fanetretena mandrakariva ary zay nambaran'ny Jaona hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha tak'izay nandehanany ko zany hoe zay ny atao hoe mpanaradian'i Jesosy lalan'i Jesosy ny lalany ny fiainan'i Jesosy ny fiainany ny sakafon'i Jesosy ny sakafony ny asan'i Jesosy no ataony araka ny tenin'i Jesosy hoe zay mino ahy ny asa ataoko no ataony ko
fa tsy tanteraka ny tena kristianina izy io fa ny kristianina de mionona fotsiny am'izay fivavahana tanterahana amin'ny andro anankiray mandoalika menkohaka manome voninahitra araky ny fisainany fony amin'ny andro anankiray fa ny fampisehoana n'izay fiankofana misehatra ara-panahy zay fandoliana misehatra ara-panahy de menkohaka mandoalika manome voninahitra amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ary fanetretena lehibe mahatonga ny fanatanterahana n'izany rehetrarehetra zany. Mika ihany de milaza an'ity manamafy an'io teniny Jaona io hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy izy de tsy maintsy mandeha tak'izay nandehanany ko de jerevy tsara nge ny zavatra ambarany Mika toko fahenina de ny 15 ry olombelona ozy efa naseho anao zay tsara sy zay ilainy Jehova aminao de zao ihany ny anao ny marina no tia fandram-poa ary ny anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Izy tsy miteny hoe ny zavatra ilainy Jehova aminao de mivavaka arabaky teny fotsiny resaka amin'Andriamanitra zany. Izy tsy miteny hoe ny zavatra ilainy Jehova aminao de mandole fotsiny de zay de ampy atao hoe mivavaka na menkofa fotsiny na manome voninahitra an'Andriamanitra fa misinkofana manoloana ny baikon'Andriamanitra ary tsy mora nefa ny mankatò an'io baikon'Andriamanitra io sarotra io. Indraindray ny olona misy miteny hoe mahafinaritra nge manompoantompo tsy arak'izay eritreretin'ny olona azy ny zavatra mitranga fa mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra raha tsy manana fanetretena de tsy mahavita manaraka an'Andriamanitra satria tsy eken'ny nofo mihitsy ny fankatoavana an'io Andriamanitra io. Ary jerevy tsara nge ny voalazan'ny Paoly eo amin'ny Romanina toko 9 ny 15 hatramin'ny 9 fa zay araky ny nofo izy de mihevitra zay zavatry ny nofo fa zay araky ny fanahy kosa mihevitra zay zavatry ny fanahy fa misevitry ny nofo de fahafatesana fa misevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana satria fandrafinan'Andriamanitra misevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany ary zay ao amin'ny nofo de tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fipetrahany le sitrapon'Andriamanitra de fandehanana amin'ny fanetretena fanatanterahana ny baikiny ka tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe mora ny mankatò an'Andriamanitra fa zavatra mifanohatra am'izay zavatra tediaviny ity nofo ty ny baiko apetraka Andriamanitra amin'ny olona. Ary inona moa ny famaritana ny atao hoe fanetretena de fanekena anatanteraka zavatra tsy mahazatra anao, zavatra hoeverinao fa ambany, zavatra hoeverinao fa tsy azahoanao fahafahapo. Zay ny atao hoe fanetretena. Olona anankiray manatanteraka zavatra tsy mahazatra azy, zavatra tsy fanaony ary ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika de anatanteraka ny zavatra tsy mahazatra antsika mihitsy. Inona ny zavatra tsy mahazatra antsika? Miala amin'ny fankapanahy, miady amin'ny ota, miady amin'ny fahazaran-dratsy, miady amin'ny zavatra nahazatra atsika mandrakariva ny fiainantsika. Raha raisina ohatra Jesosy ny teny an'ity teny ity ka tsy ny fanjakako sy ny fahamarinako de hanampy anareo ny zavatra rehetra aza mitady zay hoanina zay hotafiana zay hosotroana fa ny jaintilisa ny fatra-pikatsaka an'izany. Kanefa eo anatrehan'izay manahoana ny mpivavaka am'izao vanim-potoana zao andro tokana natao hivavahana angatahany fitahiana hoentiny mamevahana ny sitrapon'ny tenany. Zay ny altro mitediavana an'Andriamanitra ary hitantsika zany tamin'ny Jaona toko 9 nanao an'le fahagagana lehibe Jesosy Kristy namahana olona 5,000 tsy le olona ny nangataka fa ny aino an' Jesosy izy. Kanefa Jesosy mahafantatra fa tokony omena sakafo izy na tsy nangataka ary le olona. Zay ny antony nanao an'ny fahagagana hanamarinana ny tenany hoe ka tsy ny fanjakako sy ny fahamarinako de hanampy anao ny zavatra rehetra. Fa rehefa tao aorianan'izay lasa am'izay ny olona ny ampitsony hoe nitady an' Jesosy. Inona no nahatonga azy nitady an' Jesosy? Hitady mofo hohanina fa tsy tena handray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Zay no nahatonga an' Jesosy ny teny taminy hoe nitady ahy ianareo tsy noho ny nahitanareo famantarana fa noho ny nananareo mofo ka voky
ary zay ny mahatonga ny fahadsoa-kevitra matetika, mahatonga ny olona lavo satria tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa io ambaran'ny mika io hoe ny ilainy Jehovah aminao hanao ny marina, sarotra amin'ny olona zany manao ny marina zany no tia famindram-po, zany hoe manome fitiavana ny olona tsy mendrika ho tolorana an'izany. Zay ny atao hoe famindram-po tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy. Izy de nilaza tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao de manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizako, ianareo ny sakaizako. Famindram-po lehibe zany, tsy nijery zay mety ho fahotanin'ny olona izy fa nanolotra ny ainy. Jaona voalohany toko 7:5-10 zao ny fitiavana, satria izy nanolotra ny ainy hamonjy atsika. Isika kosa mba tokony hanolotra ny atsika hamonjy ny rahalahy. Ary izy inona no natao hoe rahalahy? De le fahavalo le tenen'i Jesosy hoe mivavaha ho an'izay manenjika anareo, raha naona ny fahavalonareo menao hanina izy, raha mangetaheta meo rano hosotroana. Any amin'ny obolana toko 7:20 no ahitantsika an'izany, zay antoka lehibe andraisana valim-bavaka avy amin'Andriamanitra tsy araky ny eritreretin'ny olona. Obolana toko 5:20 fa tsy toko 20 raha ny 1:20 ka hatramin'ny 2:20. Raha naona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangetaheta izy omeo rano hosotroana. Fa raha manao izany ianao anambatra vainafy eo an-drono izy, ary Jehovah no mahalosoanao, tsy vita amin'ny olona zany. Ary zay ny fanarahana an'Andriamanitra fiainana andavanandro, manatanteraka ny zavatra tsy mahazatra, zavatra heverinao fa tsy mety amin'ny fiainanao, satria fahavalo zany valiana araky ny asany. Zay ny fieritreretan'ny olona, raha mamelotro tondro de mba asiko tondro ihany koa, kanefa tsy avelo ny tompo hamaly ratsy. Ary zay ny atao hoe fivavahana, fiainana, satria lalana tsy maintsy izorana tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy. Rehefa nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy nga izy nanozona ny zanak'olombelona, ny zavatra nataony, mivavaka nasandrany mahatratra amin'izao andro faran'izao. Raha io mamela ny elony fa tsy fantany izay atao, tsy mora ny mamela heloka. Araka ny tenin'ny i Paoly, tsy hainy nofo zany raha tsy mandeha araka ny fanahy. Ary zay no mahatonga antsika miresaka ny lalana niala tany amin'ny tany Egipta andeha any amin'ny tany Kanana, nanovo-hery tamin'ny lalàna ny fandraisana fanasan'ny tompo, nandray ny fanahy mba hanovo hery, hanana fanetretena iaiky heloka ka andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa na miaiky heloka de inona ny zavatra atao? Mijoro vavolombelona mba hanambara amin'ny Jakoba ozy ny elony, ampibaribary amin'ny olona ny tsy mety ataony fa tsy mitsara, mba tonga ny olona hiala amin'ny fanao ratsy, fa ndeha hanao ny marina araka ny nambaran'ny mika toko 9 zay hitatsika hoe re olombelona ozy efa nasehoanao zay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, de zao ihany ny hanao ny marina, hiala amin'ny fahadisoana zany, no tia famindram-po, ho tia fahavalo, manolotra fitiavana ny olona tsy mendrika ho tolorana an'izany, ary ny anaraka an'Andriamanitra ny fanetretena zay milaza fa mitoetra ho aminy ozy, tsy maintsy mandeha tak'izay nandehanany keo. Zay ny atao hoe kristianina, tsy mijanona fotsiny ho mpivavaka amin'ny andro anankiray, fa aseho eo amin'ny fiainana de mifankataovana ny tenin'Andriamanitra. Tahaka ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egipta, tsy hoe niverina tamin'Andriamanitra de mivavaka de nijanona fotsiny teo, fa inona ny baiky nomen'Andriamanitra azy? Miala tao amin'ny tany Egipta andeha ho any amin'ny tany Kanana, kanefa zay elanelana lavitra ho diavin'izay de tsy maintsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany no adeditsika, satria ny fanafahana tao amin'ny tany Egipta ozytsika de fanafahana vonjimaika, de tsy maintsy zahana toetra nentin'ny fanahy any anefitra. Miresaka tsika tamin'i Jesosy Kristy, nentin'ny fanahy tany anefitra mba halainy devoly fanahy, hisedra zavatra sarotra, hijoro vavolombelona, satria ny hery zay noraisina tamin'ny alalan'ny fandraisana fanasan'ny tompo, ny hery zay noraisina tamin'ny alalan'ny firotsahan'ny fanahy
dia andehanana mpanetretena anaraka an'andriamanitra ny fanetretena zany hoe anatanteraka ny sitrapon'andriamanitra fa tsy ny sitrapony tenantsika ary dia hisedra fahavalo amin'izay vanim-potoan'izay kanefa zay fandehanana araka ny sitrapon'andriamanitra zay no ahafahan'andriamanitra tanterahany ary amin'ny obolony 520 ampahany. Raha manao izany ianao zy dia hanamatra vainafy eo andohany ary Jehova no hamaly soa anao. Le mamaly soa tiany olona fa le mankatò ny sitrapon'andriamanitra tsy eken'ny olona, tsy manana fanetretena ny olona ary ndraindray ny fanahy zay raisiny fanahy mampirehare ny fieritreretany fa miaraka amin'andriamanitra mandray an' Jesosy mandray fanasan'ny tompo mahatonga azy irehare kanefa mifanohatra amin'izay mitanjona an-kendren'andriamanitra mandray fanasan'ny tompo mba ho tonga ny fanetretena miekeloko andray fanadiovana ary rehefa madio dia zao mamonjy ny namana zao ny fitiavana satria Jesosy nanolotra ny ainy hamonjy atsika isika kosa mba tokony hanolotra ny atsika hamonjy ny rahalahy tsy vita ny olona pirehire zany. Ny olona pirehire dia tsy maintsy tsara ny hafa fa ny olona fanetretena na tsapa fa teo amin'ny toerana tsy nety izy dia samy jolo vavolombelona hoe zangere olona mba hadiso ihany keo kanefa rehefa nahita ny sitrapon'andriamanitra dia nahatsapa fa lalana tsara no soritana ny hatonga hiakeloka dia miala tam'izany ary nyroso amin'ny lalany famonjena lasa fiainako le izy dia manova hevitra anareo koa miala amin'ny ratsy dia maneke an'andriamanitra manarahan'andriamanitra ny fanetretena rehetra noho izany ny fivavahana izay tanterahantsika tsy resaka ivelany fotsiny, tsy fomba ivelany fotsiny, tsy fivavahana filesahana fotsiny mijanona treko vitany amenina dia samy miala, tsy sahandolehana fotsiny hoe mandoalika fotsiny dia ampy zay na enkohaka vitanao arabaky teny zany tsara zany fa manahoana ny toyany rehefa avy eo hita eo amin'ny fiainantsika ve zay fanetretena na ny fanarahana ny sitrapon'andriamanitra zay lalam-pamonjena zay soritan'andriamanitra amintsika ary anady aby tsika satria fiaingana tao amin'ny tany Egypte andehany amin'ny tany Kanana tsy mandeha arak'izay sitrapony fotsiny tamin'izao ange zanak'Israely fa rehefa niodina izy ka nisy fandavany an'andriamanitra dia nitondra faisana ary naverin'andriamanitra ho amin'ny loaniny fa tsisy lalana azahoana miditra any amin'ny tany Kanana afa-tsy amin'ny fanekena ny sitrapon'andriamanitra ary ny famantarana ny sitrapon'andriamanitra io misarotra amin'ny olona. Nataoko sy mino fa fanamasin'andriamanitra dia hanokatra ny saina mampanahintsika mba tsy ho mpivavaka amin'ny ray andro fotsiny, mba tsy ho mpandoalika amin'ny ray andro fotsiny, mba tsy ho mpienkohaka amin'ny ray andro fotsiny, mba tsy ho manome voninahitra n'andriamanitra amin'ny ray andro fotsiny fa seho antsika amin'ny fomba fitenitsika andavanandro, amin'ny fomba fiainantsika andavanandro, amin'ny fomba amin'ny asantsika andavanandro zay Kristy ao anatintsika izay anatanterahana-tsika ny teniny hoe zay milaza fa mitoetra ho aminy tsy maintsy mandeha tahak'izay nandeha naniko voninahitra n'andriamanitra ray riany vavakisika sotranao Jehova Andriamanitra ray no ny teny fampahirezana izay nomenao anay indray manolo lalana ny amin'ny tsara araka ny teninao izay nambarany mika hoe zavatra ilainao dia ny anao ny marina nytia famitram-po ary ny anaraka anao ny fanetretena rehetra mankataka aminao izay ny fanahinao masina noka hitaritarina mandrakariva ananana hery mba handady enkohaka andoalika manoloana ny famarina ny teninao ary hiaina amin'izany ny olonao rehetra mitady famonjena tompo sokafo ny saina mankanahany mba ahatakatra ny sitraponao mandrakariva dia misaotra indrindra reny amin'ny anaran'i Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fitanan'ny tompo amintsika mandrakariva.